raha tena tianao sitrana amin'ny aretinao ianao, raha tianao afaka riavana izay rehetrarehetra hoe olana mangeja amin'ny fiainanao, dia misy lakile, misy vahaolana tokana, dia ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Fa niza mankatoa ny tenin'Andriamanitra riavana, tsy maintsy voavonjy izy ary anamasina anao iny, ary iny tenin'Andriamanitra no anafaka ny olana rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainanao. Amakintsika eo amin'ny tantaran'ny manambroninahitra anankiray Siriana. Nanana mpanampy izy, zazavavy kely, boky le rangahy io nefa manambroninahitra. Io hodiny io mampatahotra, dia tena nataon'ny ankizivavy kely tao an-trano. Raha makany Samaria no izy makany amin'ny mpaminany ao amin'ny tanin'ny Israely, izy tranony amin'ny abokanao io ianao, taitra le rangahy, lasa ingany izy niazakazaka nakany Elisa. Dia Elisa indray nandreny teny avy amin'Andriamanitra, dia iny teny avy amin'Andriamanitra iny nampitainy. Naniraka olona Elisa ndana lazao aminy, zao ny tenin'i Jehovah: mandry mipito ianao ao amin'ny onon'ny Jordana raha teo sitrana. Neveriko fa hivoaka le mpaminany hoe andeha hametra tanana amiko, andeha hivavaka eo aminy, fa olona ny rano hoe mandana mandro ao amin'ny onon'ny Jordana, fa nga tsisy ony tsara any aminay eny Siria. Ka na ohatra aza vetako hoe nitakiany volabe na hoe raha tsy mandoa volabe ohatra an'izao ianao tsy ho sitrana, dia tsy ho nataonao ve zany ozy? Fa raha izay niteny fotsiny izy hoe mandana mandro. Hitantsika izany ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 5:17 ny anaran'i Jesosy. Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako eo, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany nataonao, moa tsy mba ho nataonao va zany? Ko mainka va raha hoy izy aminao mandroa dia adio ianao? Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ilay lahan'Andriamanitra, ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Le teny mihitsy navoaka ny vavan'Andriamanitra rehefa nakatohany iny teny iny izy dia nataony le izy nandeha aloha le mandeha voalohany. Izy akory ary zao marina tsy afa baraka eto, nandeha ny faharoa, fahatelo, fahaefatra, nisitrika fa mpitony mivoaka vao, taitra tsy nisy ohatr' izany, nanjavona tsisy ohatran'ny tsisy le hoditra narikoriko be teo, niverina nadio be izy, ary dia nakory ny hafaliany fa dia lasa izy nitady any Elisa, nitondra harem-behivava omena ny Elisa. Fa osy izy Elisa hoe to miverina ny harenanao, fa tsy handray fa tsy hanaza fa an'Andriamanitra. Mahafaly ahy mbola hijoro vavolombelona aminao, hitantara ny zavatra ny ainako kasika an'izany herin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ray alina nanatitra olona tany Akorondrano tamin'ny fiarakodia. Ny andro tamin'izay fotoana izay tamin'ny 12 tany hoany, eo amin'le maizimaizina akaikaiky fiangonan'i Jesosy mamonjy eo mihitsy, eo hiakatra ho any tamin'ny mena iny, eo no velomiko le tomobile. Dry fa maninona ary ty tomobile ity? Jesosy eo finy ty mahazo an'ity tomobile, so fa matanjaka tsara ny bateriako. Jesosy eo amin'ny anaranao na melomako an'ity, fa mino aho fa ho velo ty aho, velomiko amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eo mamelany eloko mamindrafo amiko. Ary eto amin'ity toerany ity efa fantako fa malaza ratsy fa be mpanendaka tsisy ohatr'izany. Lasa nivoaka, sokafako ny kapô, manana fahefana ako andresy ny rehetra nanany fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Nanam-pinoana be mihitsy azany, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ndroako. Vitsy dia lasa amin'izay niditra tao anaty tomobile, avo be amin'izay ny orana. Afo fa zahay fa mino e, velominy ty amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety velona le izy. Nanomboka amin'izay nihodikodina niasa amin'izay ty izy lohako ty. Jesosy, ny andro tsy hoe atoandro fa ny andro alina rehefa manaky any efa amin'ny 12, jereko efa amin'ny 12 sasany, jereko efa amin'ny 1. Andriamanitra very aho. Tsisy mandeha tsony eny amin'ny arabe, tomobile sisa ny mandeha anaty ranonorambe eny avy any Ambodivona ka ny Tanimena. Eo amin'izay nandiny tena sady nivavaka zay nataoko daholo, tonga tao anatin'ny saiko amin'izay hoe zao mihitsy marina fa eo ny finoana fa tena ny tenin'Andriamanitra. Rehefa aorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoana, zay vao tena manana hery eny ara ho ahy. Ary zao mihitsy ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izao zavatra mahazo azy ao amin'ny Salamo 15
5:50 antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Teo aho zany tenao izy aho hoe mety amiko zany ny teninao Jesosy ny fikirako aho, ny teninao dia ny teninao mahery, fantatro fa mahery ny teninao, tsy finoana fotsiny fa tena finoana miankina amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy. Raha ohatra ary Jesosy tanterahano amiko tokoa zany teninao zany hoe antsoy amin'ny andro fahoriana, zao ny fahoriana Jesosy mahazo ahy, very ahako ka dia tena mila anao dia hamonjy anao aho izy ianao, ary ianao kosa hanome voninahitra, dia hanome voninahitra anao ary aho ho tataraiko retano redanitra zany ny famonjena nataonao tamin'ny fiainako zany Jesosy. Rehefa mivavaka dia tsy miteniteny fotsiny mandeha ho azy mivamolo fa miresaka amin'ilay olo tiako hitanao reny tomobile reny nangatahako aminao, ny olona kaikikaiky indrindra manana tomobile eto zao izy dia inaina izay anay anankiray io ao Andravoahangy izy mipetraka dia ozy tamin'ny Jesosy hoe raha mba mety ianao fa Jesosy dia mba foazinaina amin'izao fotoana zao, any andro fa amin'ray alina dia mba hoeto makaty hamonjy anahako fa mino fa hainao ny zavatra rehetrarehetra, hainao ny manaingy anay na ny amin'izay misy azy ihany naiza na matory ary izy dia hainao ny manaingy azy. Dia tonga eto amiko eto izy Jesosy hamonjy anahako dia kelikelin'izay dia eo amin'ny 20 minutes eo tokony ho tonga eto. Tonga tokoa ny 20 minutes, ny orana amin'izany mbola mipatrapatraka be dia nitraka mijery an'ireo tomobile mandalo ireo. Inona tokoa fa io misy express fotsifotsy mitovy tsisy afa amin'ny aninaina. Naina ve ty? Iny fananatona tsy tazana mihitsy ilay olona ao anatiny raha tsy efa akaiko kely. Eo akaiko kely eo vao hitako mihitsy hoe tena inaina niorakoraka amin'izay novohaiko amin'ny fitaratra niorakoraka naina ny bitaka ny hafaliana hoe andraisa Jesosy ny hainy mivavaka nataoko tamin'iny oran-tenenako iny hoe hoeto naina Jesosy, foazy naina Jesosy, alaivo naina Jesosy dia hoeto makaty hamonjy anahy dia hito koa fa 20 minitra taorian'izay dia iny fa tonga naina nandalo teo fa ny olana dia ty ny orana avy be dia tsy hitany naina akory ny any kopakopaka sy ny antsoantso ny kikika be teo aloha tafapetraka tena enao iny ka dia noho izany dia zao no misy tsisy masaka nahtsony tsy matahotra izany tsony novohaiko ny tomobile dia lasa ho izaho hoe tsisy zany Andriamanitra manome sotapany izany fa andehany tsy maintsy ho hitako any ny famonjena izay ho ataon'i Jesosy amiko, sady faly ane zany eo akaiky eo ianao, eo akaiky dia miresaka amin'ny foana tario kelikely tsy tapitapitra izay ry havana nitraka ohatran'izao iry alohako ery eo amin'ny sahaby eo amin'ny 20 metatra eo io ilay tomobile naina mban'ilay jiro poto mirehatra mijanona andray miazakazaka be io ara le famonjena miazakazaka be dia tondoniko angana naina sao dia sanatria lasa etindray ty taitra be izy vahoana zao fotsiny aloha ampaneo efa nanomboka tamin'ny 10 alina ny ampaniny etsy ambanimbany etsy andao aloha vonjeo inona ny atao zao no izy ozy andana andraso ao anaty tomobilinao za tsy mavita ininona tsy mahay anio fa andeha aka olona dia lasa izy nakaleko izay anay anakireo le mpanamboatra ny tomobiliko isan'andro io dia kitihany zavatra tsy fantako izay nikitihany tao dia velona iny dia lasa velona vovonjy teo aho zany nakasaina hoe antsoy aho amin'ny andro fahorianao hamonjy anao ary ianao kosa hanome voninahitra zany ny hanomezako voninahitra azy foana raha mbola misy foana koa ny fotoana omeny tompo dia ho tataraiko foana zany aretiko manambara aminao ry havana, mampita aminao ry havana hoe ny finoana zany tsy mandeha mitsingevana eny ambonin'ny rivotra fotsiny eny ny finoantsika vo mafindra tendrombohitra fa ny finoantsika dia miteny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra ihany izay ihany ny tsarovy zany mahatonga antsika hoe vakio ny baiboly io ny tenin'Andriamanitra velona io dia iaino zany fa rehefa miaino an'io ianao tahaka n'ilay namana na jentilisa ary namana na mpanota hiringiriny ny anaranao rehefa miaino tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra.